Indray tonga amin'izao fotoana izao izay ny fanomezana anio fahaenina amby roapolo ny volana martsa 2024 dia misy fizarana kely tiako atao anao dia izany dia ho hitantsika ao amin'ny epistilon'ny Jaona toko fahadimy dia ho vakiantsika ny andininy fahasivy. Epistilon'ny Jaona toko fahadimy andininy fahasivy dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Eto izany dia milaza ny mahakasika ny Jesosy ny teny satria milaza izy fa nanambarany Andriamanitra fa zanany Jesosy. Izany hoe zanany amin'ny hoe grand Z zany na hoe Z ataontsika hoe majuscule zany dia raha jerentsika nefa ny Romanina toko fahavalo andininy fahadimy ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa tsy nandray ny fanaim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsontsika hoe Aba Raio. Izany hoe nandraisantsika ny fanahin'Andriamanitra zany ny fanahy masina dia afaka milaza ihany koa tsika fa zanak'Andriamanitra, zanaka natsangana hoy izy ary afaka miantso hoe Aba Raio. Izay ny identitentsika. Ny tiako iverenana zany dia amin'ity Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahasivy ity dia ny hoe milaza izy eto ny amin'ny zanany, ny amin'ny Jesosy izany hoe majuscule araka lazaiko teo, fa hitantsika tao anatin'ny Romanina hoe zanany koa tsika, zanaka natsangany. Dia ny hafatra tiako ambara amintsika androany dia ny hoe mety misy ny fanambaran'ny olona, mety misy ny zavatra laizain'ny olona ny amin'ny fiainantsika isan'andro fa ny zava-dehibe dia ny identitentsika eo amin'Andriamanitra, ny fanambaran'Andriamanitra fa zanantsika. Mety misy izany ny situationtsika amin'ny fiainana andavanandro, mety hoe mahakivy, mety misy ny zavatra laizain'ny olona, mety mahasolafaka antsika tsirairay avy, kanefa izany tsy atao hakivy satria Andriamanitra tia antsika ary mandray antsika ho zanany. Misy rehefa jerena moa izany ilay toko voalohany, andininy voalohany amin'ny Jaona, non tsy toko voalohany fa toko fahadimy dia ny andininy voalohany amin'ny Jaona voalohany io dia milaza amin'izao izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izay rehetra mino fa Jesosy ny Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia azy ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Eto izany azo lazaintsika hoe tapany faharoa, tapany voalohany zany misy zany an'ilay hoe tsy izay laizain'ny olona ny zava-dehibe kokoa fa ny zavatra lazain'Andriamanitra aminao. Dia eto indray milaza hoe izay rehetra tia anazy izy, tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izany hoe manasa antsika kristianina ihany koa tsy hifampitsara, tsy hifampitsikera, tsy hifanaratsy na hifanafotoana fa hifankatia ihany koa izany. Izany hoe izay izany tena hafatra lehibe, tsy hoe milaza fotsiny tsika hoe tsy tokony hoe tsy mijanona fotsiny amin'ny zavatra laizain'ny olona ary tsy tokony ho tafotoana amin'ny zavatra laizain'ny hafa, fa tokony ihany koa tsika tsy hifanafotoana, tsy hifampitsara, indrindra amin'ny mahasamy kristianina satria rehefa tonga any an-danitra any antsika indray androany tsy hanontany antsika ny tompo hoe taiza ianao nivavaka na hoe inona ny atokom-pinoanao fa ny zava-dehibe aminy dia hoe nanana relation taminy ve ianao, tahaka ny hoe ianao tonga amina toerana anankiray izay ataoko hoe any amina filoham-pirenena anankiray ohatra dia misaone ianao dia manontany ilay olona hoe iza ianao azafady, dia raha mahafantatra anao ilay olona dia ampidirina ianao, fa raha tsy fantany ianao dia tsy miditra. Tahaka izany koa ilay virjiny dimy Hendry sy dimy Adala, matoa ilay dimy Adala tsy nanana solika dia tsy ampy ilay relation tamin'Andriamanitra dia tsy tafiditra izy ary tonga dia niteny moa ilay mpampiakatra hoe tsy fantatro ianareo satria efa tara loatra. Dia tahaka izay koa tsika,
Rehefa miaona amin'Andriamanitra tsika tsy important intsony zany hoe avy aiza ianao na hoe inona antokom-pinoanao na hoe malagasy ary ve ianao sa inona, fa ny zava-dehibe hoe nanana relation tamin'Andriamanitra ve ianao. De manasa antsika zany tena hoe hifankatia, manasa antsika tena hoe izay hoe ity izay naterany koa de samy kristianina de tena mila mifampizara fitiavana tsika de mba tsy hanafitonana ny hafa. Marina hoe lazaintsika hoe tsy ny zavatra lazain'ny hafa ny zava-dehibe fa ny zavatra ambaran'Andriamanitra, fa ankoatran'izay koa tsika mila exemple koa ao anatin'izay amin'ny zavatra ambarantsika amin'ny hafa sy ny fifankatiavantsika. De hivavaka ho anao aho. Tompo misaotra anao noho ny teny izay omenao anay androany. Misaotra Jesosy fa tia anay ianao. Misaotra Jesosy fa nametraka indray ianao ny identité anay amin'ny mazanaka ao anay ary mino izay Jesosy fa hampaheranay zany na amin'ny androany, amin'ny ho avinay rehetra. De misaotra ihany koa fa nampianatra anay hifankatia ary nampianatra anay Jesosy tena hoe hanana relation personnelle aminao isan'andro. De amin'ny anaranao Jesosy Kristianina no angatanay sy metra anay zavavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. De misaotra antsika rehetrarehetra indray nanaraka an'ity fandaharana ity androany aza misalasala manisy j'aime, mizara ihany koa anaty groupe na amin'ny muranao na amin'izay olona rehetra tianao hizarana an'izany Misy chaîne YouTube koa ny Akanto Ratrema, hitanao anatin'ny description zany na anaty commentaire de tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra amin'ny manaraka indray. Fiadanany.